Ny 9 septambra izao no anomboka ny hetsika trinamana izay lalao ara-panatanjahantena azakazaka karakarainy ligue-paritry ny atletisme boeny sy ny ligue ny atletisme aviatsy amin'ny Los La Réunion. Izarareo ny fifaninanana ara-panatanjahantena amin'ny tetaona ety dia misy ny azakazaka amin'ny lalaviran-dalana 420 kilometatra izay ho an'ireo olona tsirairay avy mihoatra ny 20 taona miakatra ary alaviran-dalana mahatratratra amin'ny 7 kilometatra ihany koa ho an'ireo olona andrainjara mihoatra ny 9 taona skajy vavisila no afaka mandrainjara amin'ity lalao ny hetsika trinamana ity. Hetsika trinamana ary amin'ity zany efa 10 taona ny zay hetsika zay eto tamin'ny Mahajanga dia azakazaka semi-marathon zany no atao ary aletana ny rehetra moa satria maro ihany koa namantsika avy La Réunion ny eto Madagasikara avy amin'ny faritra hafa ho tonga andrainjara dia sy mazava ho azy isika eto tamin'ny Mahajanga. Mba ahafahan'ny rehetra mandray anjara dia nizaraina karazany roa io azakazaka io ka misy zany ilay semi-marathon zay 20 kilometatra individuel tsirairay zany misy ihany koa zany no zaraina telo alavirana io zany hoe 7 kilometatra ho an'olona ray fa mitambatra ho ekipa ray zany olona telo dia manao 7 kilometatra avy dia iny no fandraisana anjaran'izy ireo ka misy moa ny loka mazava ho azy ho zaraina amin'izay roa zay dia ny mpandray anjara lahy sy vavy zany hoe misy loka ho an'ny lahy misy loka ho an'ny vavy iainga avy amin'ny bord de la mer ary amakivaky toerana maro ny lalao ara-panatanjahantena ity karakara ny ligue ny atletisme boeny sy ny ligue ny atletisme La Réunion ka andiany 10 ity ho tanterana eto Mahajanga.